taona 2024 taona iverenany tim eo amin'ny fitondrana indray. Fahalasany Papa Iray Masina Benoît XVI nitrotram-bavaka ny mpino katolika ny filomarika Ravalomanana. Loza mpifamoivoizana sy loza hafa nandritra ny fiandrasana ny taona 2024 iray maty noho ny loza mpifamoivoizana roa tao amin'ny HJR. Amin'ny kafaliana indray no ianako aminao anatin'ny fampahalalam-bavany MBS amin'ity alatsinainy faharoa ny volana janoary ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba ary tomboky kilasy tomboky vavy atolotra ihany koa ny araba ho antsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-bavany MBS sy ny mpanaraka ny MBS nahatratra ity taona vaovao 2024 ity ho taona zina sy ho feno fahombiazana ho antsika rehetra ne ity taona vaovao ity ary manasanao sahady hanaraka ny fotoanany vaovao ary hatramin'ny farany. Araka ny efa natsidiko tao anatin'ny lohatenim-baovao teo amin'izao fiandohan'ny taona izao, nisy indrindra ny fifampiarabanana tratran'ny taona vaovao teo amin'ny Ray aman-dreny Ravalomanana Mivady sy ny ankohonany niaraka tamin'ny mpiaradia aminy tetsy Faravohitra tamin'ity androany ity. Noho izay taona vaovao izay indrindra dia nisy ny afatra mafonja ho an'ny Malagasy nataon'ny filohan'ny antokotiko Madagasikara Marika Ravalomanana tamin'ity androany ity. Fanadihadiny Asinandriamalala sy Mathieu Prince. Tao-pifidianana ho antsika eto Madagasikara ity taona 2024 ity ary taona iverenany antokotima eo amin'ny fitondrana. Isan'ny laharam-pahamehana ny fanabeazana ananganana firenena vanina. Izay ny fiainanako tetsy Faravohitra androany. Hitasotra tamin'ireo mpanotrona ny fahavononana amerina indray ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Mitakasa arahana finoana nefa izany hoy ny filomarika Ravalomanana. Ty taona ty taona tsy maintsy isy ny fifidianana izay filoham-pirenena. Tsy maintsy anaovantsika fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Zay voalaza lalam-pandroana hoe 5 taona faharetana. Dia samy manankina tsara ny finoantsika amin'Andriamanitra hoe mino zay Andriamanitra tena mino tanteraka dia herinao any fa ny fahaizanao ny fahindrena tolotsaina avy aminao. Fanahy masina izay miasa tanàtonay. Ary manantenitsika hoe dia tena azo le fanantenana zay fa tonga ny farany ty. Ty taona ty zany ny farany. Azahoantsika amin'ny fahefana. Ahafahantsika manantamaniovany ihany ireo. Fa itsika koa nefa maka amin'ny fahefana amin'ny fomba mendrika sazantsika dia amin'ny alalan'ny fifidianana. Zay mahatonga anareo hoe tsy maintsy manao arak'izay azo ataontsika manara-maso tsara listy mpifidianana, listy mpifidy. Fa tsy anareo rehetra zay koa mijery aty ambadika aty hoe zao natao. Efa mametraka tsara zay rafitra ahafahantsika mametraka anareo zahay aty. Ary efa misy anareo le antoko politika maromaro zay tena tsy mitovy hevitra mihitsy amin'ireo fitondran'ireo amin'izao fotoana izao. Miasa miaraka amintsika. Manana fahasahiana. Manana fahasahiana raha tianareo hiova ny fiainanareo. Aza manaiky ho vidin'ny olona fotsiny amin'ny vola kely. Nefa ahitan-doza rehefa avy eo. Apahatra lavabe indray ny fahoriana. Ny fantatro amin'ny voaka malagasy ankehitriny dia tena manana faharetana be loatra izy efa tsy arany aigna dia ny fanahamozany aina raha tsy mampanina azy mihitsy. Koa dia efa ndresantsika teny Ambendoany fa andraikitr'Andriamanitra ny manaraka. Tsy azontsika fitahana ireo vahoaka ireo fa hoe zay ny tenenina, zay ny tenenina. Ary tsy mendrika ny tenenina tsika. Tsy mendrika ny firenentsika hoe aminareo sy ny vahoaka malagasy zao zava-misy eto amin'ny firenentsika zao ka raisina ny andraikitra. Za tsy raiso fa raisina ny andraikitra fa tsy avelantsika ho raraka tany ny zavatra ataontsika rehetrarehetra ireo. Tena araka ny tenin'ny VPM teo, very fanambola velona mihitsy vahoaka malagasy. Tena very fanambola velona izy satria tsy fatany. Ka mijoroa raha toy izao. Fa tsy amelantsika horery mihitsy Andriamanitra, manana finoana. Tsy amelantsika horery izy. Minona reo fa ombantsika mandrakariva izy amin'ny asa rehetra ataontsika. Ohabolana fa 2024 andiny fa 20 fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Io ny andalatsoratra masina nakana ny afatra Andriamanitra androany. Tsy azo sarahana ny finoana sy ny fanantenana. Tsy maintsy velomintsika ny fanantenana satria mino isika. Mino isika. Ary sika rehetra samy mandray na avy amin'ny tenin'ny président na enitsika eny hoe mino fotsiny ihany. Ny olona mino nefa tsy manana fanantenana tsy izy. Noho izany anio. Tsy maintsy velomintsika ny fanantenana satria mino isika. Ary zany indrindra ry havana no andraisantsika ny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ohabolana 7-20.
ny andiny ny fahavaloambeyfolo manao hoe raha mbola izy ko ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao fa tsy fanantenako fa fanantenanao raha mbola izy ko ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao zava-poana ny finoana tsy arahinasa sy fanantenana ary mila fijoroan'ny tsiraray ny fanavotam-pirenena. Anisan'ny tampifidianana ihany koa ity taona vaovao 2024 ity tsy mandeha amin'izy aloha nefa ny fanomanana ny fifidianana ary ahina hiteraka korontana noho ny kajikajy maloto amin'ny mety ho alabato ataon'ny mpitondra sahady. Manginy fotsiny sy ny tsy mampaleo tena ny voamiera misahana ny fifidianana. Manoloana izany dia miantso ny vondrona afrikana sy ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny filohan'ny antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana anampy sy anara-maso izay fanomanana ny fifidianana izay. Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince Adjany. Ny lalam-panorenana no mamaritra fa tapitra amin'ity taona ity ny fempotoana iasan'ny filohan'ny repoblika sy ireo ben'ny tanàna. Tsy maintsy irosoana araka izany ny fifidianana. Ny zava-misy anefa dia tsy manam-piniavana ikirakira fifidianana madio sy mangarahara mba ho eken'ny rehetra ny mpitondra. Malohana izany dia miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny vondrona afrikana, ny SADC, ny vondrona eropeana mba anara-maso sy anampy an'i Madagasikara amin'ny fifidianana ho avy ny filohan'ny mpanohitra Marc Ravalomanana. Ka dia miresaka aminareo zahay, mitodika aminareo zahay. Ireo mpiara-miasa amindreo afaka mandika tsara ny teny hoe tokony mba jerevanareo manokana ny aty firenena malagasy satria andalo anao amin'ny fifidianana izahay amin'ity taona 2024 ity. Nefa hatramin'izay fanomanana an'izy ireo dia sady tsy matotra, tsy manaraka izay fenitra tokony arahana araka ny voalazan'ny protokôliny SADC, tsy manaraka koa ny voalazan'ny fifidianana maneran-tany dia hoe tokony angarahara eken'ny rehetra mba misy olo-tena ny olona hofidiana. Ireo lalam-pifidianana ireo tsy mirafitra araka ny tokony ho izy. Tokony mba jerevanareo ny firenena ety Madagasikara Réunion africaine. Tokony ho jerevanareo zahay Réunion européenne hoe ampinareo raha tsy ampy ny ara-bolona fa tsy mahaleo tena tsy indépendant mihitsy ny CNI aty. Adinonareo le senina fotsiny eo. Ka dia mba jereo aty. Ianareo SADC fa nandalo taty ihany. Mino zahay fa manana an'le sécurité e politika ianareo. Dia ireo mba angatanay andefasanareo solotena makaty Madagasikara nijeriny zava-misy tsy afaka manoatra ny aty. Satria raha mandalo any amin'ny antemera-pirenena dia izy maro anisa lany foana na dia lainga be zao randesahany izay manody. Hatreto dia tsy mbola nandry nisapeo mihitsy ireo vondrona iraisam-pirenena amin'ny fanampiana ara-bola na tantsoroka ara-teknika anatanterahana ireo fifidianana mifanesy eto amintsika. Etsakila ny CNI dia tsy manam-bola ahavitana amin'ny atsakany sy andavany ny fifidianana satria manodidina ny 570 miliara ariary eo ny teti-bola atokana ho amin'izany ho amin'ity taona ity raha ny voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola ho amin'ity taona 2024 ity. Ary efa laza mihitsy moa ny CNI fa tsy afaka ny iroso amin'ny fifidianana raha tsy feno ny vola eo ampelantanany. Fa na dia andro fifaliana izany taom-baovao toy ny androany dia natsiaro manokana ny mpino katolika malagasy sy maneran-tany ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny trotro-ambavaka azy ireo ary nitondra ny teny fankahirezana ho an'ny mpino katolika manoloana indrindra izao fodimandry ny Papa Iray Masina Benoît XVI izao fanazavana. Andriamanitra ianao tokoa mandahatra ny fiainanay, matahotra ny alonay, ny asanay rehetra. Dia mahatsiaro manokana izay amin'ny izao fotoana izao ny fahoriana sy ny fahalasana ny Papa Benoît XVI izay ray aman-dreny eo anivon'ny fiangonana katolika. Mahatsiaro manokana izay satria fantatray fa ianao ny tompony hery fahefana. Anao izao tontolo izao ianao nahary azy ka dia mangataka indrindra zay mba menao hery ahafahanay mampionona ireo kristianina katolika rehetra izay alefanay eny amin'ny Papa François, alefanay eny amin'ny nonce apostolique eto Madagasikara, ny kardinaly ary koa ireo eveka sy ireo kristianina katolika rehetra. Fantatray fa
mafy tokoa zany matao ray aman-dreny zany indrindra fa ray aman-dreny ampana imbola ny firenena rehetra eran-tany ka dia matoky izay fa hiainy mivavaka ainao ampahery anay ary koa hitondra fahasalamana amin'ny papa François amin'ny anaranao nangatana izay ny tompo amen. Mbola hijanona ny faravohitra trany isika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity makasika indrindra ny fankalazana ny tonontaona vaovao tamin'ity androany ity. Rehefa tonontaona toy izao tokoa moa nanaovana tombana sy ametrahana viana ho an'ny hoavy sy raha ho an'ny filoha taloha Marc Ravalomanana manokana izao dia nanambatra ny tena ny fanaka ny lesona sy ny lasa ka nitondra ny fiovana teo amin'izany. Asinandria Malala sy Mathieu Princy Atrany. Betsaka ireo lesona voaraiko tamin'ny lasa nitondra fiovana ho ahy ireny hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Dia zao mbola averiko aminareo tsy mahafaly ny vahoaka no tadiavintsika fa izay mahasoa azy. Ka tandremana tsara manomboka androany amin'ny teny aminareo zao. Ty taona ty dia tao mpifidianana. Tao nanaovantsika action ty. Tsy isy ny stratégie na fanambatambazana. Miaraka fotoana zao. Tonga miaraka amin'ny fanombohana. Tsy miaraka mbola misalasala, mametoky anareo zay. Fa afaka maka lesona tamin-javatra nitranga tamin'izay ka zany anontaniana fa niova sa tsy niova? Niova. Mahafantatra ny tokony ataoko nandraisako lesona avokoa ny zavatra rehetra nitranga. Ary ny disadisa atao anatin'ny sy mbola misy anjaranareo mieritreritra. Ny olona saika nitoananareo tsy sa. Dia vendrenareo ho avy. Maninona miteny izany? Malala, mahita, mahay ary mavita. Noho izany ty taona ty tsy azo dinganina fotoana tsy maintsy anaovantsika action asa. Vitsy ireo malagasy indrindra ireo manana sy nanana fahefana manana fanetretena sy samandra fanapahan-kevitra goavana tahaka izany. Fanetretena izay tsy hananan'ny mpitondra ankehitriny. Miharatsy ny fiainan'ny malagasy, mila ray aman-dreny mahalala, mahay ary mahavita sy mijoro amin'ny fahamarinana izay. Ho kosa ny Ampany Kabary ny sekretera jeneralina Tokotiko Madagasikara tamin'ity androany ity. Tsy anaiky lembenana intsony amin'ny fifidianana ho avy ary anohitra ny tetika alabato tadiavana ho atao hohatra ny nambarany Irina Randriamasinoro ho arahantsika ary ny makasika izay. Ny taona no ny farany fa ny fahoriana sy ny fijaholian'ny vahoaka malagasy dia mbola tsy mifarana fa mitoy. Ny taona ny ova fa ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia mbola tsy nisy fiovana amin'ny fahatsarana fa ny fanohatra amin'izany ara miharatsy hatrany ny ainantsika ankehitriny. Tonika amboty ny vahoaka malagasy ka mitodika aminao zay président. Mila ray aman-dreny ny firenentsika ary tena ray aman-dreny mahalala, mahay ary mahavita. Mahalala zay tena maharary sy ilain'ny vahoaka malagasy. Mahay sy mahafantatra ny lahara-pahamena sy mahasoa ny vahoaka malagasy. Mahavita miasa tsara ary miasa mafy mba ho tombontsoa ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Ary indrindra ray aman-dreny mijoro amin'ny fahamarinana, mitazona ny teny nomena fa tsy manao kopakam-bavana, mampana tena pokaty ny vahoaka malagasy lavizao ka lasa manao zary kilalaon'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Ianao ny ray aman-dreny antenainay président, ianao ny dada ny vahoaka malagasy ray manontolo. Miantso anao zay ankehitriny vonjeo ny vahoaka malagasy fa tena efa sahirana ary tena mijaly ao anaty fahantrana tanteraka. Miantso anao zay ny hijoroana hatramin'ny farany amin'ny fahamarinana, ametrahana ny fahamarinana eto amin'ny firenentsika. Mametoky anao zahay mpanaradianao ireo fa eto zahay hiaradia aminao na amin'ny mafy na amin'ny mora na amin'ny sarotra amin'ny fametrahana an'izay fahamarinana eto amin'ny firenentsika izay. Mametoky anao zay fa na andro na alina anatanteraka zay toromarika omenao hampanjaka sy hatateraka ny tolona zay ombonantsika. Todika amintsika mpikambana eto anivon'ny Tokotiko Madagasikara, aoka sika hanambatra ny hery rehetra ary hibanjana sy hiatrika amin'ny fahavalo iombonantsika. Ny fahavalontsika dia ny mpangala bato sy ny mpamotika ny firenena. Aoka sika tsy ho diso fahavalo. Aoka sika tsy haka fahavalo fa hiara-iasa sy rahina amin'ireo hery velona rehetra, mitovy fomba fijery ary manana tanjona iombonana amintsika rehetra. Aoka sika hirahina ary tsy hanaiky lembenana fa raha manao izany sika
na ny fahavalotsika ary andositra sy atahotra antsika. Mananysika toe-posy toe-tsaina, mifanaraka sy mifanandrify amin'ny teny fanevany faharoapolo taona ny antokontsika dia manao hoe mino misy fetra ny fahorininy, sahy anohatra ny tsirariny ary mijoro tsy ho tara loatra. Ho taom-panafahana ao antsika ny ity taona 2024 ity. Makasitraka indrindra Président. Anisan'ny nandray fitenenana sy ny kabary tamin'ity androany ity ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara Fetra Rahalambozafimbolona no sady filohan'ny vondrona parlementaire atiky Madagasikara. Miray ny hevitra tsy mitady korontana fa hijoro, hosahana araka ny toromarika rehetra ary tsy anaiky lembenana ihany koa ho iatran'ny fanamafisany. Arahantsika hatrany ary ny makasika izay. Efa niporofotsika koa fa manana fanantenana isika. Taky asa zany rehetrarehetra zany. Ary mafimafy kokoa ny asa amin'ity taona ity satria tao-pifidianana ity. Tao-pifidianana izay hamerenantsika mpandanitsika, hamerenantsika eo amin'ny toerany mafiloam-pirenena Andriamatoa Presidara Valomanana. Hiady isika. Ary mafy ny ady ho ataontsika satria fanontany sainy Andriamatoa sekretera jeneraly teo ny fomba fanao sy ny toetra hoe iza ny fahavalontsika. Akoatra ny fahantrana dia ny olona atao hoe tsy manara-dalàna, mampahantra vahoaka, mampahory, mampiororo satria manana ny fahefana tsy eketsika izany. Ka noho izany, anisany hijoro voalohany ny olom-boafidy tiako Madagasikara. Eo ny solombavambahoaka, raha mitondra ny teny, eo ny be ny tanàna, eo ny mpanolontsaina ny tanàna sy ireo hafa isan-tsokajiny hijoro. Tsy izay no mitady korotana. Tsy sanatria izay mampatahotra. Fa milaza aminareo izay ianareo tokony fitondrana, nareo fomba fitondrana. Fa hijoro izay, hosa izay, anaraka amin'ny filohanay Presidara Valomanana amin'ny toromarika rehetra, fa tsy anakorotana akory. Miala tsiny. Tsy anaiky lembenana izay fa mafy izay nampitondrainareo ny vahoaka malagasy izay. Maharitra izay miantso fitonina ianareo. Ekena, izay koa tsy te anakorotana. Izao nefa, misy fetrany ny faharetanay. Miesaka izay manao zavatra araka izy voafaritry ny lalàna sy ny fitsipika. Fa ianareo izay miantso fitonina ny manao zavatra mifanohitra amin'ny lalàna. Tsy azona ekena zany ko manao antso. Akoatra n'ireo olom-boafidy lany tamin'itiako Madagasikara. Indrindra ianareo solombavambahoaka miaraka aminay ao anivon'ny antemeram-pirenena, na miaraka amin'ny maro anisa, na ao amin'ny tsy miankina. Fotoana izao hieritreretanareo sy saitsainanareo. Misy ny mpanao gazety dia mitodika aminareo namana. Fotoana ahatongavana saina izao. Tsy mitady korotana ho aizahay. Fitonina ny tadiavintsika menakavy. Fa rehefa ianareo no mitady sanatria ho iaho fa dia hijoro izahay manaraka ny toromarikitsika, manana ray aman-drenitsika isaorantsika an'Andriamanitra. Ray aman-dreny eto anivony atokotiako Madagasikara, eo anivony RMDM, manome ny toromarika sy nafatra rehetra ary isaorantsika an'Andriamanitra nanomezany tombonandro antsika menakavy, indrindra nanomezany ray aman-dreny toy izao atsika, mbola afaka taizantsika, kolokolo atsika ka dia tsy tonga ho azy ny fahombiazana. Mila ezaka, mila asa, dia manaja ny fitsipika, manaja toromarika, manaja lalàntsika. Nafonja ihany koa ny afatra nentin'ny Praiministra lefitra teo aloha Bodizaza Pierrot raha nandray fitenenana tamin'ity androany ity. Tsy mialona fa marary fo mahita ny fandikan-dalàna misy amin'izao fotoana izao, indrindra ny mahita ny Malagasy tsy afaka misakafo. Arahantsika hatrany ary ny makasika izay. Mino fa tsika rehetrarehetra tsy mialona an'ireo olona ireo. Fa maha-olombelona, maha-olombelon'ny olombelona, marary ihany ny fo. Mahita zavatra rehetrarehetra tsy mety. Mahita fandikan-dalàna. Mahita tsy fanajan'ny olona, maha-olombelona. Mahita ny olona mahantra tsy mahita sakafo hohanina. Izay no mampalahelo ary mampivoto ny fo. Mino Andriamanitra daholo antsika rehetrarehetra eto. Atodika antsika any aminy ny zavatra eritreretintsika ho tanterahana. Satria raha misy ny fitondrana amin'ny tany anankiray, amin'ny firenena anankiray, dia lalàna zany no tokony ajaina. Io lalàna io nefa tsy mandrara an'io mihitsy ireo olona ireo.
fa misy lalàna anankiray adinony lalàna avy amin'Andriamanitra. Aingany eo ho tonga zany farany zany a mba afan'Andriamanitra mametraka ny zavatra tokony io rarina ny olombelona. Monsieur le Président, Monsieur, Madame Lalao, betsaka ny fanontaniana olona be dia be ahoana no avin'ny rapitso, ahoana no avin'ny ty firenentsika ty. Aiza daholo ny olona manana fahaizana, manana fahendrena, tsy miteny ho zay hoe very fanahy mbola velony olona. Zany very fanahy mbola vela zany a dia misy fanantenana azy roa. Tsy misy zavatra eto ambony tany, tsy misy solution zany. Fanantenana ozy le pasteur teo dia zahay zany ankoatran'ny fanantenana zay niverin'le pasteur ary zay ny tena tokony izy dia manantena anareo zahay. Roa amby valopolo sy efajato ny olom-boafidy amin'ny anarany antokotiko Madagasikara manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ho anisan'ny nanatrika ity fety fifampiarabana tratry ny taona ity ihany koa ny ampahany tamin'izy ireo ary naneho ny fahavononany mbola anohana ny filoha marika Ravalomanana. Raha antsika ihany koa ary mahakasika izay. Ny voaloham-pahendrena dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Tena mideranao zay président ary tena mametoky anao ihany koa noho ny fahasahinao sy ny fatahoranao an'Andriamanitra, ny fanarahana ianao, ny baiko omenao izay olom-boafidy, izay zanakao olom-boafidy eto Madagasikara misy 500 latsaka kely ihany zay fa dia mametoky anao zay président, mametoky anao amin'ny fitariana zay ataonao ary indrindra mangataka sy mitalao aminao amin'ny fitarianao an'ity firenena malagasitsika ity ary dia vonona ho aoriananao hatrany zay président. Dia manaraka izany président dia miarabanao ary mirary soanao sy ny fianakavianao nahatratra ny taona 2024. Andriamanitra manakare-pahasoavana président androtsaka aminao ny fitahiny rehetra ka dia ho tonga eo amin'ny toerana tsy ho ely anao président eo amin'ny fitariana ny firenena malagasy. Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy. Ny isan'ny be ny tanàna sy ny mpanolontsaina manerana amin'ny Madagasikara dia 2 sy 700 ny olom-boafidy tiako Madagasikara tompoko. Amaranantsika kosa izay lanonana tesy faravohitra tamin'ity androany ity izay hoarahintsika ato anatin'ity sary manaraka ity ny tononkalo anisany nampitsikitsiky tamin'ity androany ity. Andao avy hatrany ary. Ny sekondra sy minitra no nitepolasa ora tsy azo tanana izy ireny fa sosamoramora. Ny ora ny fandimbo no nivadika ho andro isorana ny tompona amin'ny tomonandro. Fa ny andro sy ny volana no tampotra fotoana velonaina somatsaritsika ary tena tafahoana tehaka mafy na vavy na lahy ho atolotra ho an'Andriamatoa. Merci le président. Eny ary. Ao anatin'izany faly zay président mahita anareo mivady ary tanteraka ny teny soratra masina manao hoe fa ny fahatanoranao dia ody indray toniany ny voromahery. Asio tehaka mampeo anazy. Mbola vitany ary mbola mahavity président hitarika firenena malagasy. Ry vahoaka malagasy, oka ianao tonga saina mba jereo ty fahoriana efa miatra manaina. Firifiry re vahoaka no mandra sy mijaly fa tsy voafehany mpitondra itsonolay sosialy. Vidim-piainana miakatra sandam-bola misy tongana ny harem-pirenena nefa efa tapotra ho fongana. Zay tokony hampiakatra sandam-bola malagasy vao ondra ny mpitondra tsokosoko ho any andafy. Ka reo mpiketrika azy bizina izany no manjaka fa ny vahoaka etsekila ny tao mijaly sy mahantra ka zay rehetra mba mijoro sy milaza zay mba marina avy hatrany dia voasamotry ny polisy sy zandarma. Indrindra raha vatian'ny mpanohatra andrahana miaramila hatreto afara vohatra.
ho foana tsy ho ela mafy sy mangidy miantso atsika sao meserafidy andao isika rehetra efa metanana amerina président Marc Ravalomanana makasitraka tompoka lahy makatelala tompoka vavy saotra président hoaraintsika tanatin'ny fadinadidina manaraka eto kosa sary makasika indrindra ny fiomanana ny fandraisana ny taona 2024 sy ny namaranantsika ny taona 2024 tsy dia niomana firy tamin'ny fandaniana novanbeloma iny taony loatra ny malagasy tao anatin'ny fahasahiranana ny akamaroantsika rehetra betsaka ihany koa moa nefa no nisafidy ny janona tao an-trano tao ihany koa ny namonjy ny toeram-pivavahana sy ny toerana fanaovana lanonana ary tsy vitsy ny nanohy ny fiainany toy ny andavanandro ny izany zava-nisy teny rehetra teny tamin'ny aliny 1 desambra ary Jarmano Menjanahary avitra sy olon-draibe sy tahiry ny aina ny valony ny taona 2024 tonga ny taona vaovao 2024 samy nanana ny fomba nentin'ny atrena izany ny isam-batan'olona sy ny isam-pianakaviana safidy ho an'ity ankohonany ity ny nijanona tato an-trano mba firaisakinan'ny mpiara-miasa dia safidinay manokana hoe alohanay mba atao trano manao an'izao reveo zao mba hitsenanay ny taona vaovao raha izay aloha dia tiako asongadina manokana fa tsisy hoe resa-bola hoe budget manokana na hoe ny vola nomanina fa tonga zany zao fotoana zao dia mba ioto vao hita hoe mahafinaritra amin'ny fety dia aleo atao zay tokony ampety azy engane zay taona ty taona ho diavintsika ity mba hitondra soa sy mahafinaritra ho antsika rehetra dia mba ho afaka ny fijaliana sy fitaitainana antsika malagasy dia mba hita fiainam-baovao ary ahita fiainana mahafinaritra ao anatin'ity taona 2023 ty etsy andanin'izany dia teo koa ireo malagasy ny safidy ny amonjy toerana fanaovana lanonana nandraisany ny taona vaovao ro taona sesy teo eo tokoa manko izay no tsy afaka nanao izany noho ny amehana ara-pahasalamana na dia nandalo olana maro lafy aza nandritra ny taona 2024 iny dia no izaina hatrany ny ampifaly malagasy mpiray-tany razana hoy ireo mpikarakara mamelako koa nareo a indrina nylay fanony le avantsika anankiray zay hoe tena faly ary tena faly dia iarabantsika rena zany natratrady taona telo 2024 ity engane ka tompahombiazana taona ahitana fiovana amin'ny lafiny rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana indrindrindra ao anatin'izao krizy mavaivay zay mahazo vahoaka rehetrarehetra tsy tsika gasy ihany fa maneran-tany mihitsy ka dia mirary ny fitahin'ny tompo amintsika mandrakariva dia samy azo fahasalamana hery tanjaka tsika rehetrarehetra ahita zay katsahana azo ny vola mankarena ary indrindra fahasalamana satria fahasalamana zava-dehibe indrindra dia angataka amin'Andriamanitsika mba ho tahiny ty tandrazana malalantsika tya fa toerana mbola tsy lany manja ny ety Analakely tomefy olona na dia alina be aza ny andro na izany aza tsy katra nandritra io alina io fa maro ireo olona tsy manan-kelofana ka ety ambany tunnel no mitampify ao koa ireo manohy ny fiainany toy ny andavanandro ihany tsy afa manoatra noho ny fahasahiranana olona roa ihany koa no fantatra fa maina andritra ny aitrano tetsy Ankorondrano Atsinanana ny aliny fa raiky amin'ny 30 ny volana desambra 2024 lasa teo iny hatrany voatery nentina namonjy hopitaly ireo niaran-dozy labozimo no fantatra fa mety ny andohany afo fa nadiadiny Jarmano Menjanahary avitra sy olon-draibe sy tahiry ny anatrany trano miisa 5 no mahikilany afo tetsy amin'ny fokotany Ankorondrano Atsinanana ny aliny fa raiky amin'ny 30 desambra tokony tamin'ny raiky amin'ny 10 alina olona roa no may ka voatery nentina namonjy toeram-pitsaboana afon-dabozia no natonga ny firehetana trano azo raha teo ny ankamaroan'ireo trano nanodidina ka mora ny paritahany afo izany tato dia zato mipetsaka dia zay ihany korana rana tato
dia avy eo a mivoaka le tompontsano ao fa tsy samby eto ihany dia efa pitipity dia mivoaka le tompontsano tao ao hoe andeha hirana dia avy eo mivoaka izy a nahita an'le afo be nirehatra hoe maintsano dia nikoropaka daholo ny olona teto tanàna nananina rano dia avy eo a mbola tsy nitatsatany izany le afo fa lasa izay ny azakazakana akany galana dia nakao amin'ny savony samby tsisy me daholo ireo dia avy eo izay nakao ankomadisy dia tao ankomadisy namoaka ana izay vao tonga ny pompain zay tato trano fa tsisy nahita mihitsy fa izy efa nirehatra zay vao mivoaka io trano raha io dia areo trano anankitelo reo efatsy dia atsamyry koa ratsatsy ry trano be ry anankiray may tao a le dadany aloha may dia avy eo dia amonjy an'le dadany le zanany vavy dia may konkoa le zanany iny amin'ny tarehany iny. Nandritra ny antsasakadiny teo ny fifehezana ny afo, lehibe ny fahavoazana ary nanampitrotraka izany ireo mpanararoatra mangalatra ny entana izay tao amina mivoaka nandritra ny ady tamin'ny famonoana ny afo. Ny famonoana ny afo niezaka ny antso ny mpamonjy vony zay dia somary taraika zareo fa ny fiarahamonina ny fokon'olona zany no ny fandrimbona ny fametanana dia naka rano na rano maloto na zay rano nisy zany na fasika na inona izay no namonoana an'ilay afo fa le orinasa galana moa no nanatonanay voalohany fa tsy nameny inona ry zareo tsisy bouche d'incendie ao ny tsisy rano ao amin'ny zareo nefa izy ny tena io akaiky indrindra io. Ty efitra hitanareo eto ty ny tena vomafy dia ny ato ambany dia ohatr'izay koa ny ilany avato. Raha izay avatelo tsy tena nafantatra fa le fitantaran'le olona avy any ambadika avany zany milaza hoe afon-dabozia dia le trano azo dia misy an'ireny ambalazy ohatrany misy éponge mora mirehatra ireny dia izay ny tena nampirehatra an'le afo. Dia vetivety le izy dia amin'ny trano azo moa dia vetivety dia miakatra ny afo zany. Raha ny fahasimbana aloha raha izao hitantsika maso zao miampiny any amin'ny raha ny eto aminay eto tena mavesabesatra ihany hatramin'ny vola tahiry sy ny firavaka sy ny any. Ny mpanararoatra koa moa misy ihany misy vola toa dia tsy hita, misy telefônina tsy hita. Fety mahafinaritra no nandrandraina saingy izao ny zava-misy ka tsy maintsy niatrehany. Raha ny agoam-baovao dia avy namonjy lanonam-panambadiana ireo tompontrano izay efa avy nandray zava-pisotro na hamamo saingy mbola naniraka ny zanany anampy zava-pisotro ka teo no nitranga loza satria voadona ny labozia ka nahatonga izao famaizana izao. Ny vaovao mikasika fahamaizan'izay atrany dia tranon'ny mpianatra misy efitrano 40 amin'ny faritry ny oniversiten'ny Vontovorona no levon'ny afo tanteraka androany. Tokony ho tamin'ny 4 maraina tanoany no nisehoany loza ary tamin'ny anora sy sasany vao maty tanteraka ny afo raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra. Tsy nisy ny ainana fohy na dia rava tanteraka aza ny trano. Vinavinaina ho fifampikasoan'ny herinaratra na court-circuit no nitarika ny fahamaizana raha ny vaovao saingy mbola tsy voafaritra mazava ny mikasika izay. Teo amin'ny efitrano fatoriana tsy nisy olona no niandohan'ny afo raha ny fantatra dia vao nihitatra tamin'ny nanirana ny trano izany. Ny fanometanana namon'ny afo ny mpianatra ary voafehy tanteraka izany taorian'ny fahatongavan'ny mpamonjy voina teny an-toerana. Iverenantsika ny fanamariana ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona sy ny fandraisana ny fetin'ny makasika indrindra ny taona 2024 anisan'ny nanamarika iny fetin'ny faran'ny taona iny ihany koa ny asa fanendahana ny vakitrano ny alabotry santonany ihany anefa ireo tamin'izay tranga tsy fandriampahalemana izay. Araka ny tatitra ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena ihany koa dia olona iray hafa no hita vaty araka ny tatitra teo am-pelantanan'izy ireo. Avitra Solondraibe Charmano Menjanahary sy Tahiriny Aina. Maro ireo nanararoatra nanao asa ratsy tao anatin'ny fetin'ny faran'ny taona ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga. Ny eo amin'ireo elakelan-trano maizimaizina sy mangingina ny tena matetika toerana nanaovan'ireo olo ratsy ny asany. Polisy 224 no nahetsika nandamina sy nitandro ny filaminana nandritra n'io faran'ny taona io. Maro ny fihetsika sy asa ratsy tsikaritra nandritra io fety io raha ny tatitra. Mitotaly 7 ireo olona voasambotra nanao asa ratsy isan-karazany izay mitsinjara toy izao. Olona ray ny voasambotra noho ny alatra miaro vakitrano. 9 ny trangana fanendahana ka 14 ny voasambotra. 13 tranga alatra tsotra sy madinika, olona 9 ny voasambotra nandritra izany.
iray ny fikasana angalatra ka olona iray nitratra tamin'ny fikononkononana natanterana izany. Nisy koa ireo olona nampiahy tsy maintsy nanaovana fisavana miisa 5. 12 ireo nitazomina noho ny fahamamona teny an-dalana izay ahinona mety hiteraka fifandirana eny anivon'ny fiarahamonina. Olona iray no hitafatina andritra fitsenana ny taom-baovao io ary mbola iandrasana fanadadiana ny mahakasika mety nahafaty azy. Tsy mijanona treo, mitaintaina trano ny rehetra manoloana ny tsy fahandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Tsy andro tsy alina fahandrenesana fitarainana avokoa eny rehetreny, fandraisana andraikitra maharitra sy matipaika ary iainga ampiasa no andrasan'ny rehetra nafongarana izany ka anentanana sy andrairana ireo tompon'andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana rehetra tsy akanavaka andray ny andraikitra isa-tsokajiny avy. Trangana lozam-pifamoivoizana enina no miseho ka olona iray namony ainy teto Analamanga ny 1 Desambra 2024 hatramin'ny voalohany volana Janoary raha nitatitra voaray teo anivon'ny Brigade des accidents et de la circulation. Olona roa no namony ainy tesy amin'ny hôpitaly be ny HCR noho ny antony maro samihafa raha nitatitra voaray teny an-toerana avitra sy olondray be Germain Menjanahary sy Tahiriny Anatrany. Fandehanana mafy fahamamona. Olana ara-teknika no matetika mitarika ny lozam-pifamoivoizana. Tamin'ny farany taona teo, inona ny fitambaran'ireo lozam-pifamoivoizana. 3 tamin'ireo no azonay sary, isan'izany ny Tetsivato. Fiara iazo ny talata maty no nifanehatra tamin'ny fiara tsy mataho-dalana iray. Samy nahitana fahampitehany ireo fiara, tsy nisy ny ainana fohy ary naratra, raha somary niteraka fifamalina teo amin'ny rotota ny zavan-tranga. Ny zandary teo Mandrosoa nandamina ny fifamoivoizana tena toerana nandritra ny sehon'ny loza. Toy izay koa ny Tetsy Anosy manoloana ny vavahadin'ny Saint-Michel. Taksi iray no nifanehatra tamina fiara tsy mataho-dalana. Potika tanteraka ilay taksi raha tsy naninona kosa ilay fiara tsy mataho-dalana. Na ina ho nisotro zava-mahadomelona ilay nitondra ny fiara tsy mataho-dalana raha ny fanazavana voaray tena toerana nandritra ny sehon'ny loza. Tsy nisy ny ainana fohy ary tsy nisy ihany koa ny naratra. Kodiaran-droa nentina tovolahy ny asa andeha hamonjy fodiana no nidona tamina taksi tetsy amin'ny Galaxy Andraro ny andro ny 1 Desambra. Potika ilay taksi, toy izay ihany koa ilay kodiaran-droa ary maty tsy tradrano ilay tovolahy nitondra azy. Raha ny fanazavana voaray tena toerana dia nivily ilay mpitondra taksi ka izao namantana tamin'ilay kodiaran-droa izao. Efa nisokatra ny fanadihadiana hamantarana izay mety ho diso anandritra ity loza ity. 3 kosa ny loza hafa naharatrana olona raha nitatitra trany. Ho antetsy amin'ny hôpitaly be ny HCR, niakatra nisan'ireo nizaha fahasalamana ny alina ny andrasana ny 324 raha oharina tamin'ny taondasa hoy nitatitra. Nanatombo 20 ny teo amin'ny sehatry ny fizaham-pahasalamana, raha 2 kosa ny teo anivon'ny vonjitaitra. 770 ireo nanantona ny hôpitaly, 430 tamin'ireo tsy maintsy nahiditra hôpitaly ary 2 no namony ainy. Toy izao no teo anivon'ny sampana vonjitaitra. Ny loza nisy teo amin'ny fiarahamonina miisa 5 izy niditra hôpitaly tamin'ny 1er janvier, ny tamin'ny 1 Desambra anankiroa. Ireo loza nisy eo teo amin'ny tokantrano 4 niditra hôpitaly teto ny 1 Desambra, ny 1er janvier anankiroa. Ny accident circulation na loza teo amin'ny sehatry teo amin'ny fifamoivoizana 3 dia 4 izy nandritra ny 1 Desambra. Ny loza teo anivon'ny asa ny 1 ray. Ny loza teo amin'ny fifamoivoizana eo amin'ny voie publique 3 niditra hôpitaly teto aminay. Ny loza hafa kosa 7 niditra hôpitaly teto aminay ny 1er janvier, ny 1 Desambra 5. Nahitana trangana Covid tamin'ireo olona tonga nizaha fahasalamana raha ny fanazavana trany. Miambavy ireo olona nanana olana teo amin'ny fiboboana zava-mahadomelona, raha tsy nisy tranga kosa ny fanapozinana ara-tsakafo ho an'ny sampana fizaham-pahasalamana.
Ny fizaham-pahasalamana 12, ny tropitaly 4, ny trateto aminay 7 fanandalo ireo no ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola indray kosa dia lehilahy 2 vehivavy 2, ny saika namono tena indray vehivavy anankiray, dia ny hafa indray kosa aretina hafa anankidimy, marihana ireo aretina 5 ireo fa covid. Fitandremana sy fahaiza-miaina ary fanajana ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana ny takiana amin'ireo rehetra mampiasa ny lalana. Fahaiza-miaina sy filaminana kosa no andrasana amintsika rehetra rehefa hakatoko ny fety tahaka ireny. Maro ny ady tsikaritra nandritra io fiandrasana ny taona vaovao io, nanerana an'ireny vohitra sy ny manodidina, ka manentana ny rehetra mba samy tompona andraikitra sy andala ny fiarahamonina isian'ny filaminana. Ho any amin'ny faritra kosa isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, mitombo indray ny olona tsy hanasany mahajangany amin'izao fotoana izao. Fantatra mantsy fampiasa miisa 10,5 tao amin'ny orinasa Eden Project no nahato tamin'ny asany. Ankoatr'izay fampiatoana izay, voalaza ihany koa fanampanantenana pokaty ny amin'izy ho tokony isitrahany ireto mpiasa ireto. MBS Mahajanga. 10,5 sy 5,000 ireo mpiasa tao amin'ny Eden Project no nahato amin'ny asany no ny olana arabola misy amin'ity orinasa ity. Rehefa nandeha ny fotoana ny fanomezana dia mbola tsy nivaly ny fampanantenana, nomeny ny mpitatana azy ireo hoe omena ny tambon-karamana ny sitraka arabola. Ankehitriny izy ireo dia mitaraina fa mbola tsy tonga ary tsy nivaly akory, ny fampanantenana nomena azy ireo. Omena droit ianareo, ny droit de licenciement, droit de bas de salaire, droit de congé, dia misy droit anankiray tineniny fa tsy azoko onona. Io izy dia tsy maintsy omena anareo izy, dia miaraka amin'ilay certificat fanajanonanareo tineniny izany. Fa atoato izy ianareo avoaka ilay listan'olona 10,000 mahery io, fa antsona foana ianareo. Dia nandeha moa herinandro ina dia nantsony izahay hoe manaova anareo photocopie kara-panonga dia asivo numéro ny telefoninareo. Dia mitonga avy ianareo, dia tonga tany izay tany amin'ny bureau Lavasoka. Tany zany izay olona 10,5 sy 10,000. Dia izay vao antso tamin'iny kara-panondra iny zany ilay olona najanona. Dia izay teo zany dia vao antso daholo izay jiabijiaby mihitsy. 10,5 sy 10,000. Dia niteniny andriamatoa chef de service hoe ianareo atoato dia omena le doanareo amin'ny herinandro ambony io. Hoy izy tamin'le 18 novembre izay fivoriana izay. Dia amin'ny herinandro ambony io mivoaka ny doanareo fa eno ny telefoninareo. Dia ziska mandraky ankehitriny amin'izao fitakena izao, mety misy olo mitaiza-tsaika ao, misy sahirana, voaroka amin'ny hofa-tragno, tsy mihinan-kany, trosan'olo mibaby aminazy satria nagnategna izy hoe ahazo vola. Dia nasaky mitrosa zavatra amin'olo mandra-pahazahoana an'ilay vola. Ziska amin'izao fotoana izao fa tsy hainay izay lalakely anay, dia voatery izay nagnantona mpitondra fanjakana fa indrindra fa eto amin'ny inspection de travail satria ireo no misana an'izany ady amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa zany. Raha teto Mahajanga dia miteraka resabe ity orinasa tsy miankina iray ity. Matetika dia ahitana olana foana eo amin'ny mpiasa sy ny tompon'andraikitra. Tsara tsahivana fa tsy vao ity orinasa iray ity no nisodra olana teto Mahajanga. Misy ireo efa nikatona mihitsy toy ny Sotema, Fitim, Simon Thierry Dambonio, PGM sy ny sisa. Miampy indray izany ny tsy hanasa eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Fantaro ary fa dia ho maromaro any aloha zany ny andro tsy asana amin'ity taona vaovao 2024 sy 2025 ity teraka hafaliana ho any ankamaroan'ny mpiasa izany. Fantaro ary fa ho maromaro ihany koa ny tontona farany tsy nafy andohany herinandro ankoatra ny alatsinainy Paka sy ny Pentecote mazava ho azy. Voalohany amin'izany ary ny sabotsy fa 7 ny volana Aprily hatramin'ny alatsinainy voalohany volana May ankalazaina ny fetiny asa. Ny sabotsy 14 Jona hatramin'ny alatsinainy 14 Jona 2024 ankalazaina ny fetiny fahalevantena. Ny sabotsy 13 Desambatra hatramin'ny alatsinainy 15 Desambatra ankalazaina ny fetiny Noely.
raha tsy misy ny fiovana mety ho ankalazaina ny zoma amin'ny volana aprily ny fetin'ny mpino silamo ny Eid el Fitr. Mety tontona alakamisy 7 jona ihany koa ny fankalazana ny fety Eid el Adha izay mbola miankina amin'ny fanapahan'ny vondrona silamo ihany zany. Anisan'ny andro tsy iasana ihany koa ny Ascension ny alakamisy 20 Mey. Tsara nampafantatra fa ny Pâques amin'ny taona 13 ity dia ankalazaina ny alahady 7 aprily. Ny Pentecôte kosa ankalazaina ny alahady 20 ny volana Mey. Amaranantsika ny pejin'ny fampahalalam-baovao ny mahazatra ny maresaka iraisam-pirenena. Mpino katolika maro no nirohitra nankany amin'ny bazilika ny Masindapiera izay misy ny vatana mangatsiaka ny Papa Benoît XVI androany. Hatramin'ny alarobia izao no hijanona ao an-toerana ny vatana mangatsiaka ny Papa Benoît XVI alohan'ny ananterana sy anaovam-beloma farany asy amin'ny alakamisy izao. Mialy rarinombana sy Tokiramarola. Anarivo ny isan'ireo olona nirohatra nakany Vatican nanome voninahitra farany Papa Benoît XVI androany alatsinainy 2 ny volana Janoary. Ny vatana mangatsiaka ny tsy olona katolika ity izay nafindra sy andrasana ao ambanin'ny volamena ny bazilika ny Masindapiera ao a Roma hatramin'ny alakamisy izao fotoana izay andevenana azy. Tsy nifankahitana ny filarana manodidina ny kianjan'ny Masindapiera ary vao mangiran-dratsy dia efa hipokolona tao an-toerana tamin'ity androany ity. Hafetsika tokony atao tsy tokony andeha ho azy ny fanomezam-boninahitra farany azy ary raha ny zava-bitany teo anatrehany fiangonana hoy ny namarany masera italiana iray. Misokatra ho an'ny be sy ny maro nanomboka tamin'ny 7 ora maraina hankatra amin'ny 7 ora hariva teo ny vavahadin'ny bazilika androany alatsinainy ary atoka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva ho an'ny androny talata sy alarobia. Maimaimpona ny fidirana ary tsy mitako famandriana tapakila izany hoy teo anivon'ny Vatican izay nametraka fitaovana fiarovana lehibe mandritra ireo fotoana ireo. Malalahady no navoaka ny sarin'ny Papa Benoît XVI anantsona ihany koa hoe Papa Émérite nandry tao an-toerana nanao akanjo mena izay loko fisaonan'ny Papa ary nanao satro-boninahitra fotsy voaravaka randrana volamena. Marina fa iray amin'ireo toerana masina indrindra amin'ny kristianisma ny bazilika izay toerana misy ny fasan'ny Masindapiera eveka voalohany tao a Roma izay ny Papa no mpandimby azy. Omaly ihany koa no nanome voninahitra ny Papa Benoît XVI indray ny Papa François. Ny Papa Benoît XVI izay natsony ity farany hoe mpanompo mahatoky ny filazantsara sy ny fiangonana. Amin'ny alakamisy izao manomboka amin'ny 7 ora sy sasany orany an-toerana no anaovana veloma farany an'ity olona katolika ity ao amin'ny kianjan'ny Masindapiera, toerana izay nahasarika olona iray tapitrisa tamin'ny fandevenana ny Papa Johanny Paul faharoa teo alohany tamin'ny taona 2004. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany taky ny mahazatra moa atolotra anao atranty ny fandaharam-potoana miandry ianao ary ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary arahantsika ny fandaharana ahona marina sy ny fandaharana Global News aorin'izay kosa anao merenantsika ny fandaharana adinika. Ny horonan-tsary arahantsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe le dernier mercenaire ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko.